Avy amin'ny kasika no hainotsika hoe tsara ny son izay ataontsika na tokony ho hatsaraina sy ny sisa zany hoe avy amin'ny kasika no ahafahantsika mitsara ny kalitaon'ny zavatra izay avoakantsika. Ka noho izany dia tena zava-dehibe aminao ny manaraka an'ity vidéo ity ary hanoranao ihany koa karazana kasika anankitelo ahafahana manampy anao amin'izay safidina kasika na mety kasika mety efa nananao io fa ho resahantsika eto izay androany. Isan'ny fitaovana aritra indrindra ao anatin'ny studio dia ny kasika satria nahoana? Satria raha sika ohatra hoe reny carte son reny isaky ny roa taona na telo taona reny dia mety possible hoe ho dépassé satria misy génération tsara kokoa, misy ho vaovao foana zany dia possible iova ianao ny arinany. Fa ny kasika dia référence ho an'ny sofinao mihitsy le izy hizatra amin'iny ianao dia amin'ny alalan'iny afaka mamoaka ny produit anao indray ianao. Tsara ho fantatsika nefany fa misy ambaratongana anankiroa ny kasika. Voalohany dia ny kasika Hi-Fi izay hitantsika endrehetra eny, mino fa manana an'izany ianao dia ny kasika fenoana rehefa mijery télé, ireo kasika marque américaine midoboka be reny misy bluetooth, misy appel, misy micro zany sasany sy ny sisa reny dia kasika Hi-Fi natao anaovana écoute satria son reny dia son amélioré raha mihaino zavatra ianao amin'ny MP3 dia son avoakany reny dia ho tsara foana satria hatsarain'ilay kasika le izy. Dia ny faharoa dia ny kasika studio professionnel. Ka io no resahantsika ato anatin'ity vidéo ity. Io kasika studio io no ampiasain'ny musicien, io no ampiasain'ny technicien son, io no ampiasain'ny mpihira ihany koa rehefa manao prise de son izy. Reto ary ny zavatra tokony ho fantatsika raha hisafidy kasika. Voalohany indrindra dia ny bande passante. Bande passante na ny fréquence de réponse dia ny étendue ny fréquence izay valiany le kasika manomboka avy any amin'ny infrason ka hatrany amin'ny ultrason. Raha sika ohatra hoe de 20 Hz à 20 000 Hz, avy amin'io zany no ahafantaranao hoe tonga tsara any amin'ny infrason ve sy tonga tsara mankany amin'ny ultrason ve ny fréquence de réponse an'ilay kasika. Manaraka izay dia ny impédance. L'impédance dia ny résistance an'ilay kasika amin'ny courant électrique. Raha ohatra ka miakatra ambonimbony kokoa io impédance io, c'est mesuré en ohm izy io dia mila alimentation électrique misy kokoa le kasika zay no vao maheno tsara. Azavaiko, raha ohatra ka misy kasika anankiroa zany eo anankiray 16 ohm dia anankiray ataontsika ohatra hoe 200 ohm dia ilay 16 ohm raha ohatra ka mihaino ianao amin'ny téléphone dia zakan'ny ampli an'ny téléphone tsara le kasika. Fa raha ohatra ka ilay kasika na 200 ohm no atsatokanao amin'ny téléphone dia tsy voatosika le téléphone satria tsy zakan'le énergie an'le téléphone le kasika dia lasa ambany be mihitsy volume an'le son heninao. Fahatelo anatin'izay dia ny sensibilité. Mazava ho azy fa raha miakatra ny décibel dia ambony kokoa zany sensibilité. Tsy resahantsika teknika be fa andaontsika tonga dia naraka hoe inona avy ireo tipana kasika misy. Misy karazany telo ny kasika dia ny kasika fermé izay tahaka ny hitantsika eto amin'ity sary ity ohatra hoe eto zao dia manana an'ity kasika izay efa nampiasaiko ity nandritra ny fotoana nahatra dia ny BIR Dynamic DT 770 Pro dia 80 ohm izy io. Misy version anankitelo izy io misy 32 ohm izay natokana araka ny lazaiko teo hoe hoenona raha amin'ny téléphone na atao kasika d'écoute fotsiny izy zany tsy mila énergie be dia misy ny faharoa tahaka an'ity ampiasaiko ity studio 80 ohm izay tsara raha ohatra ka ampiasaina amin'ny carte son dia misy ny version fahatelo dia 250 ohm izay natokana mihitsy raha ohatra ka manana ampli kasika ianao zay vao voatosika io satria araka ilay nazavaiko teo. Kasika fermé dia natao indrindra ampiasain'ireo musicien sy ireo mpihira rehefa manao prise. Ny anton'ilay hoe fermé dia tena mihidy tanteraka ianao ao anatin'izy ao tsy maheno feo aty ivelany intsony ianao
ary ny feo anatiny ihany koa tsy tafavoaka aty ivelany dia madio kokoa zany ny son rehefa manao prise ianao tsy voakapiten'le micro intsony le son avy ao anatin'le écouteur. Faharoa manarakarak'izay dia ny casque ouvert. Eto amin'ity sary ity dia casque efa nampiasaiko elaela ihany koa izy ity dia ny AKG K701. Io dia casque ouvert eno izay ety ivelany eninao ao miaraka amin'izay son izay tonga ao anatin'ny sofinao dia somary mivoaka kely aty ivelany ihany koa le son. Izy io dia natao kokoa ho an'ny technicien izay manao mixage satria mahazo son stéréo tsara kokoa amin'le ouvert le izy ohatrany hoe plus naturel kokoa zany le son tsara kokoa ny stéréo zany. Fahatelo dia ny casque semi ouvert. Casque semi ouvert dia eo anelanelany. Ireo casque anankiroa izay nasehoko anareo ireo dia isan'ireo référence izay tsara ary tena ampiasain'ny technicien maro dia maro. Hita fa tena tsara ny rendu avoakany. Raha ohatra ka vao manomboka ianao amin'ny son dia somary lafolafo kely ny vidiny. Fa ity misy casque anankiray izay coup de cœur kely satria mora ny vidiny nefa mahavita azy izy dia tsy inona izany fa ny Roland RH5. Io casque io dia plat tsara. Tsy hitako izay lazaina betsaka miotra kokoa fa tonga dia manodidina sofina tsara izy tsy reraka mihitsy ny sofina rehefa mihaino azy dia maivana ihany koa izy mamaly ny fréquence tahaka an'ireo casque anankiroa izay nasehoko anareo ireo izany hoe raha ohatra ka ambanimbany budget anao dia mirosoa amin'io fa isan'izay ahafahanao manavaka ny fréquence izay henona ihany koa. Izay no mahakasika ny reny casque reny. Izy amin'ireny mananao mety manana casque fermé ve ianao sa ouvert sa mbola tsy fantatrao ary iza no mety aminao. Misy modèle hafa ve ampiasainao alohan'ny hamaranantsika anazy dia tsara ho fantatrao fa tsy misy zany casque parfait zany. Tsy misy zany hoe tena ty casque ty dia tena tsisy tahaka azy fa tena parfait tsy misy zany fa ianao mihitsy no mila mizatra amin'izay casque hovidinao. Fa mazava ho azy casque professionnel studio no resantsika eto. Zao nefa tsy hoe raha manana an'ireo casque ireo ianao na manana casque tsara ihany koa dia hoe mazava ho azy tsara foana ny qualité ny zavatra ampiasainao. Diso zany fa miankina amin'ny fahaizanao mizatra ny sofinao amin'izay casque nananao ahafahanao mamoaka ny produit izay ataonao. Ny anton'ity vidéo ity mba tsy hainonareo intsony an'ireny mpivarotra ireny manao izay alafo ny entany dia laza aminao hoe ty mety ty studio ty makatsy makeroa sy ny sisa manomboka izao dia efa hainao tsara zany manavaka hoe ity casque professionnel inavy ny zavatra tokony ho fantatro ao anatin'le izy. Averiko ihany hoe aleo manana casque tsara ahafahana manavaka an'le son hoe tsara izany son zany na tsy tsara zany hoe mihoatra noho ny fitaovana izay anananao zany dia tsara kokoa ny manana casque ambony kokoa zany hoe tsisy fahaty-antoka ho anao raha hividy casque lafolafo kokoa ianao satria mijanona haritra hiaraka aminao ihany iny ahafahanao manavaka an'ireo matosy rehetrarehetra tonga ao aminao ao hoe ty tsaratsara kokoa ny son an'ity ty ratsiratsy kokoa ty tikotiko kokoa avy amin'ny référence ny casque daholo zany zavatra rehetra zany. Raha manana fanontaniana manokana ianao dia apetrao ao amin'ny commentaire foana zany fa ezahana hovaliana ianao. Dia averiko ombenombeny tsy hoe raha manana casque tsara ianao dia lasa ingénieur de son ianao na hoe afaka mitsara n'izao zavatra rehetra izao. Raha liana amin'ny fitaovana izay ampiasaiko ianao dia apetrako ao ihany koa ny lien mahakasika ny fitaovana son sy ny fitaovana vidéo raha ohatra ka mba hoe misy fanontaniana tianao apetraka ihany koa ao anatin'izany. Izay no ela fa ny vidéo antsika ihany koa manaraka dia mahakasika ny moniteur studio dia efa apetrako ihany koa ny lien momban'izay dia mandra-piona.